sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Eny, averiko indray mifalia satria efa kaiky ny tompo e. Filipianina 4:4. Faly magnambola tsara tsika jiaby eo vetsenkanavaka amin'izao alahady fahatelo amin'ny avant izao. Agnatin'ny afaliagna sy fitsikina no iarabanay anareo zay mpagnaraka tsy tapaka ny radio fanirima amintsika. Ny radio natao hampitambatra olo raiky sy agnitaragna ny vavamafaly ny Kristy. Fotoagna tsara tokoa izao no iandrasantsika an'ilay Mesi mpamonjy atsika. Koa asainay hampitiavagna sy hampagnajagna ianareo rehetra agnaraka ny fampianaragna arosin'ny eglizy amintsika anio. Satria ny eglizy anio manolotra ny lohahevitra lehibe amintsika diany hoe andraso ampitokina ny tompo. Arak'izany ny tenan'Andriamanitra mihitsy no ho avy hamonjy atsika sy hankahery ny fontsika satria efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Ka amizay tsy salasala isika fa hatoky ilay andrasantsika. Koa andeha arantsika ampitiavana sy ampinona ireo vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika anio amin'ny alalan'ny fampianaragna sy toroteny arosin'ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ray amandrenitsika. Fankalazagna ny tenan'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia mpaminany. Hifaly ny efitra sy ny tany karankaina, hiravoravo ny tany lemaka lavavolo, ary hamony tahaka ny narsisa. Hirakotra voninkazo sy entakafaliagna, ary hanao hoby firavoravoagna izy. Homena azy ny voninahitry Libana, mbaminy hakantony Karmely sy Sarona. Izy reo hahitany voninahitry ny tompo sy ny famirapiratana-Andriamanitsika. Hatanjaho ny tanana osa, herezo ny lohalika mangozohozo. Ilazao ny mitebiteby fo ataovy hoe makahery fa aza matahotra. Intiny Andriamanitra reo, tamy ny famalian'Andriamanitra. Tenany no ho avy dia amonjy anareo. Amin'izay dia hahiratra ny mason'ny jamba, halady ny sofin'ny maregnina, itsambikina ohatra ny serfa ny mandringa. Hinantsanantsan-kafaliagna ny lelan'ny mona. Ho tonga ausiona amin'ny kafaliana ireo navotany tompo, firavoravona mandrakizay no feilohany. Fifaliana mampiravoravoana no hanenika azy,
fa ny sento amampijaliana andositra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ne Andriamanitra. Vakiteny masina faharoa. Taratasin'ny masinda Jakoba apôstôly. Ry kristiana havana, mareta mandra-pavian'ny Tompo. Jereo angeny mpiasa tany izay manantena ny vokatsoa ny tany. Miandry amin'ny paharetana izy, mandra-pahazo ny ranonorana aloha sy aoriana. Aokary ianareo ahatrako, ary ankaherezo ny fonareo, fa efa ankaiky ny fevian'ny Tompo. Aza mifampimonmonina ry ava-malala, fandro dia oeloina ianareo. Indre fambi eo ambaravarina neny pitsare, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'Andriamanitra ry kristiana havana, no ataonareo fakataka ny fandeferana sy ny faharetana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tunga kenao ry Tompo avy mipendena. Alleluia, alleluia, tunga kenao ry Tompo avy mipendena. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny isa. Evanjely masin'i Jesosy Kristy Tompontsika, araka nosoratany masinda Matio. Voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, noho ny reny Joany tao an-tranomaizina ny nataon'i Kristy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy anao aminy hoe,
Ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, mandehana kalazao amin'Joany. Izao zavatra renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, toriana amin'ny malahelo ny evanjely, ary sambatra izay tsy tafitohina noho ny amiko. No ny lasa ireo dia nilazany Joany tamin'ny vahoaka i Jesosy nanao hoe, izaho inona no nalehanareo tany anefitra? Voltara etsiketsehin'ny rivotra va? Sa izaho inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Indro any an-tranon'ny mpanjaka izay tsara fitafiana. Sa izaho inona ary no nalehanareo tany? Moa mpaminany va? Eny hoy izaho aminareo, ary ambony no ny mpaminany aza. Fa izy no ilay voasoratra hoe, indro aho maneraka ny anjeloko ialohanao, sy amboatra ny lalanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa amin'izay natera-behivavy, mbola tsy misy nitsangana izay lehibe noho Joany Batista. Kanefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra no lehibe noho izy. Izany ary ka ankalazantsika ny teny ny Tompo, terany anao ry Kristy. Alleluia, alleluia, tonga benao ry Tompo avy mipendena. Alleluia, alleluia, tonga benao ry Tompo avy mipendena. Mahavarina tokoa ny fandaharan'Andriamanitra fa mifanaraka tsara amin'izao sinody miaradia tapany faharoa tanteraisika izao dia sy ady tanteraisika amin'izao vanim-potoanany ava fiaviana izao. Izany tokoa no manambara fa mitoy ny diasika makany amin'ny Noely ary azo lazaina aza fefa misasaka tokoa ny lalana. Ny tenin'Andriamanitra raha teo dia mampisinjo asika sahady amin'izay andrasasika amin'izay Noely izay amin'ny alalan'izao alahady fahatelo fiavian'ny Tompo izao. Antsina tokoa izao alahady fahatelo izao ho alahady ny hafaliana satria miveriberina matetika raha nazikaritra isika avy amin'ireo vakiteny no tandrinesasika androany ny resaka hafaliana izay manentana antsika arak'izay voalaza izay amin'ny hafalian'ny Noely. Izany tokoa manko no andrasasika amin'ny Noely ary izay koa no andrasasika mitingana faharoa amin'izao sinoda izao raha voazy voakolokolo ary samby mikazy ny zavaboarisika satria mitondra fanantenana ary lavitra ny renimotro izay mitondra aizina mainty ny zavaboary rehetrarehetra fa raha voakolokolo ary samy mandray andraikitra isika manatanteraka ny vocationtsika hatramin'ny voalohany araky ny voalaza ao amin'ny Genèse dia ny kolokolo sy mamboly ny zavaboary dia miova ary izay zany no mahatonga antsika mivolagna hoe mila manao départ vaovao tsika sy départ zéro fa araky ny vocationtsika hatramin'ny voalohany ary izay no irisika ary ho ivelomantsika amin'izao tingana faharoa amin'ny sinoda izao fivelomana ny vocationtsika hatramin'ny voalohany. Hafalinana sika raha mandray an' Jesosy ary izay manambara fa eo anivosika Andriamanitra ary miverina amin'ny fahariana araky ny naharian'Andriamanitra sikisika
satria eo anivosika tokoa Andriamanitra sy lavitra sika Andriamanitra ka raha izy eo anivosika dia izy tokoa ny fiadanana araky ny feo manako amiko ataon'ny anjely ary nampisahivyny eveka tamin'ny afatra ny tamintsika tamin'ny famaranana ny fivoria raha niverina avy any Roma izy ary izay rehetra zay no asongadiny ireo vakiteny telo anio ary mbola asainy eglizy koa isika hiaraka amin'ny masondalo Joany amin'izany fiomanantsika zany satria efa akaiky dia akaiky ny Noely ary izy Joany lazaitsika io fa i Joany Batista izay izy no tadidalana antsika nandritra n'izao fiomanana ny Noely zao eo isika ny fiainana engany samototro mantsara antsika andresi ny rasy ka ho avy amin'izay Noely zay ka izy tokoa no tonga eo ny fiainantsika hitondra fiadana hitondra faliana farakaraky ny fahaizasika mivelona n'izay fiomanana izay arakaraky ny fahaizasika mandray sy manome toerana any Jesoa amin'ny fiainantsika no anovan'izay fiainantsika zay satria raha manome toerana any Jesoa sika dia miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary miova fifandraisasika asika samysika ary indrindra moa miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ary izay lailazaisika rafim-pivelomana ka mahatonga asika amin'ny fivelarana ny mahaolona sy mahaolona manontolo ary izay noezaka ataosika amin'izao sinota faharoa izao fa samy manontany tena sika maheno hoe manome toerana any Jesoa inona tokoa moa no mety dikan'izay ary izay ny tiako asongadina amin'izao fampianarana amin'ny alahady fahatelo ny fiaviany tompo izao manome toerana any Jesoa isika raha mahay mampisokatra ny masosika ka sy ny tenantsika ihany no mety ho hitantsika amin'izay satria mahita ny hafa isika fa indrindra izay mila antsika ary rehefa isika ny tena manokatra ny masosika ka mahita ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika izay le lazaisika hoe signe de temps dia miova ny fiainantsika manontolo ka mitondra sika amin'ny fiovam-penitra mahery vaika satria mason'i Jesoa no izeresika an'ireo manodidina antsika ny zavaboary ny olombelona mitovy antsika ary indrindra ny fifandraisasika an'Andriamanitra manome toerana any Jesoa isika arak'izay voalanza izay raha mamela ary ny fosika tempo sy ho an'ny tenantsika sy ho an'ny fitiavan-tenantsika zony sy ny fitodisika amin'ny tenantsika fa mitodika ho an'ny hafa fa indrindra ireo manantena famonjena manantena mba ho karakara isika ary anisan'izany ny zavaboary izay tena mitaraina tokoa amin'izao fotoana izao ary ireo manodidina maro ny voahilikilika sy voaza sony ny rariny sy misy ny karasokafatsika ny fotsika ho azy ireo dia manome toerana any Jesoa isika raha avelasika tokoa avy ny tanantsika arak'izay voalaza izay raha misokatra ny masosika ka ny mason'i Jesoa no mijery atsika raha ny sokafatsika ihany koa ny fosika avelasika tempo ho fon'ny Jesoa ka velarisika ny tanantsika fa sy kombona ka hitantana ireo vesarany fiainana sy dia manome toerana any Jesoa isika amin'izay satria miasa ho an'ny Jesoa izy manome toerana any Jesoa isika raha mifampitantana miara-tia isika mianakavy miara-tia miombona ary mandray an-tanana dia manome toerana any Jesoa isika satria miroso amin'ny fanorenana ny tranobe ombonana izay hitasika fa robaka ankehitriny ary mila fanarem-bokany ho sampasika fa noarian'Andriamanitra hifandray isika araky ny fampianarana maveriberitsika matetika anisan'ny mahaolona sika ny fifandraisana noho izany dia oka samy asapa fa mila ny hafa isika ary sy teraka ho nosy ka aoka mba ho afaka hiaraka anorana ny hoavy miaraka isika sy afaka anorana ny hoavy samy rery isika fa tsy maintsy miaraka isika satria samy mila ny hafa isika ary sy noari ho nosy isika miaraka isika no manorana ny hoavy ary araky ny averiberitsika aniny hoavy fasirapiso izany rehetra izany no kendesika amin'ny alalan'izao sinoda izao fa indrindra amin'ny dingana faharoa raha tena marina fa manome toerana any Jesoa eo amin'ny fiainantsika dia mahita izay toerantsika ihany koa satria araky ny averiberisika ihany koa ny tena manahirana antsika dia tsy mahita ny toerantsika
na dia eo anivon'ny eglizy azy isika samy vita batemy satria sy ao anaty fiainan'ny Jesosy isika ka raha sy mahita toerana isika dia teraka krizy ary izay nomenantsika zao satria sy mahita ny fivelarana araka ny mahizy azy antsika tsirairay. Izany indrindra no ahatongavan'i Jesosy ary kristianina hafa ary izay no anotraterin'ireo tenin'Andriamanitra reny isika androany mba hamerina amilony ny toerany tsirairay ny fifandraisasika ary ampivondrona antsika ao aminy ka amin'izay ny fiainasika izay misavoritaka mikorontana izao dia irindra sy lonina ary irindra ny fifandraisasika amin'ny zava-boary, irindra ny fifandraisasika samysika ary irindra ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Izany no ampindihan'i Jesosy eto amintsika fiaviana vaovao no entin'i Jesosy ka zava-boary vaovao sy olom-baovao isika ao aminy raha manaiky hanome toerana an'i Jesosy ary izay ny dikany hoe manome toerana an'i Jesosy ary vokatry ny fanomezana toerana an'i Jesosy dia havalia sy fiadanana satria isika mahita ny toeransika tokoa ary izay fahitasika ny toerantsika eo anivon'ny zava-boary, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny eglizy, eo anivon'ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Izay no atao hoe fiadana no ambaran'ireo vakiteny arosian'ny eglizy amin'ity androny ity ary efa santarintsika izany amin'ny bokin'i Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany enitsika Isaia mpaminany laza hoe ifaly ny efatra sy ny tany karakay iravoravo ny tany lema lava volo ary amony tahaka ny norsisa irakotra voninkazo sy entaka faliana ary nao firavona ny vahoakan'Andriamanitra. Izay no vokatry ny fahaizasika manome toerana an'i Jesosy ka mahatonga ny zava-rehetra izao amin'ny toerana sahaza azy ka hahita ny tena fivelarana ary izay fahitana ny fivelarana izay no atao hoe fiadanana sy hafalia ary dia ho feno fanantenana isika satria ho feno hafaliana ny fanomezasika toerana ka na tany amin'ny hevitra azy ao izy teo na ny tany karakaina azy dia njary ho feno fanantenana satria mahita an'izay fivelarana izay vokatry ny fanomezana toerana an'i Jesosy satria raha manome toerana an'i Jesosy isika dia miova ny fiainasika ary izay ilay depara vaovao lazaisika miova ny fifandraisasika araka ny voalaza teo. Ry kristianina hafa malala izany tokoa ary no ezaka ataosika eto amin'ny dioseze fa indrindra amin'izao sinoda zao ka ny fosika efa karakaina vokatry ny fahotana ka raha mitebaka tokoa isika manao fiovampenitra mahery-baika fa indrindra amin'izao fiaviana izao dia hamokatra tsara ny fiainasika ka hiala amin'izay manapotika ny fiainasika ka miara manorona tranobe miombonana isika ary izay no ezaka ataosika amin'ny fikarakarahana tontolo iaina ary dia ho zary dioseze maiso diosezesika alahoery ary kristianina hafa araka ny voalazany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany ataovy hoe makahery vaza matahotra ary toizany hafatra manao hoe amin'izay dia hiratra ny mason'ny zamy alady ny sofiny mareny maro ny aretina mikikisika maro ny ampokana ara-panahy ara-tsay ary ara-batana vokatry ny krizy maro isan-karazany tanyzay isika teo fa raha mandray an'i Jesosy isika raha manome toerana an'i Jesosy eo amin'ny fiainasika dia ho sitrany izany rehetra izany. Maro ny zava-mandrina eo amin'ny fiainasika ahisin'i Jesosy izany maro ny zavatra mahazamba antsika noho ny fahotana fa raha manome toerana an'i Jesosy isika raha mandray an'i Jesosy dia ahiratra tokoa ny masontsika sy ahiratra ho an'ny tenasika fosiny fa ahiratra ho an'ny hafa ary ahita ny tena marina isika ary ny marina no maha-olona afaka isika. Antra teriny masonay Jakoba izany ao amin'ny vakiteny faharoa mankahery antsika izy fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mety misy fotoana mahakily antsika na dia miezaka isika toy sy misy vokany ka mitaraina mampianatra isika masonay Jakoba ny an'ity tambolisika ka fantatra isika tsara izay voalazany ato kristianina hafa sy maintsy misy ezaka ary ataosika ary ao anatin'ny fahareta no anatanterahasika izany ezaka ataosika izany mora amintsika ny manomboka kanefa sy tanterahisika eo amin'ny fiainantsika nefa hokoraisika ny faharetan'ny mpamboly raha tia hita vokatra isika raha tia isika ho tanteraka izay voalazany bokiny izay mpaminany ny tanjao isika teo ary manaohatra velona isika araka ny voalazany evanjely nanambara
fiainan'i Jesoa sy vavolombelona izy Joany Batista tamin'ny fiainana, ka noho izany ohatra velona ho antsika izy. Ary izay koa nahatonga anazy ohatra hihy azy tany an-tranomaizina tamin'izay fotoana izay, ka naheno nataon'i Kristy izy raha mbola tany an-tranomaizina, ka naniraka ny mpianana nampanontany momba ny Kristy. Ka raha izay koa ny fiainantsika sy avenona fa misy fotoana andalovasika fahadiana tahaka ny nanjoa any Joany izay naniraka ny mpianana, ka nitenin'i Jesoa fa indrindra amin'izao fotoana sarotra iainantsika izao no ho fanampenana ratsy fo Jesoa omely toerana Jesoa ny fiainantsika. Dia izy no laza amintsika tsirairay hoe mandehana ka lazao amin'ny Joany izao zavatra renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny zao, afaka ny mandringy sitrana ny boky, malaky ny mareny, asangana ny maty, toriana ny malalelo ny evanjely, ary sambatra izay sy tafitoina no ny ampo. Izay no tenin'i Jesoa tamin'ny Joany, ary io tenin'i Jesoa io ihany koa no mentefantsika amin'izao fiomana sy amin'ny fandraisana azy izao. Rehefa izany dia nitotoka tamin'ny vahoaka Jesoa ny momba ny Joany, ka nilazainy hoe izy koa ny mpaminany lehibe indrindra, ary ambony no ny mpaminany, satria izy ilay voasoratra ty Joany Batista. Isika ihany koa amin'izao fiaviana izao ary oka nambaran'i Jesoa na dia anatin'ny fahasahiranana azy, ary mety tsy mora izany fanambarana an Jesoa amin'ny fiainantsika izany. Vahoaka isika aneo azy tahaka ny nataon'ny Joany, fa indrindra moa amin'izao fotoana anatanterahasika ny Simon izao, mba sy ho resabe fotsiny fa iainasika ary miaina i Joany, ary izay natonga anazy an-tranomaizina, ninganesy ho any an-tranomaizina isika, fa nefa tsy maintsy izoa ho vavolombelona tahaka ny Joany, aza mavozo isika. Fa raha miova ny fiainantsika dia afaka anova hiava isika, ka amin'izay mitarika ny manodidina asika. Araka ny voalazako teo, marina mety misy ny fahankiriana, fa fanomezan'Andriamanitra ny finoana, fanomezan'Andriamanitra ny hafaliana, fanomezan'Andriamanitra ny fitiavana, fanomezan'Andriamanitra ny fanantenana, ka okary araroantsika izao fotoana izao, fotoam-bavaka tokoa ny fotoana ny havana, fotoana fibebahana, fotoana anatonana an'Andriamanitra bebe kokoa, fotoana nomezana toerana an Jesoa ny havana fiomanana efa manakaiky ny hoe, ary izay ny ambaran'ny evanjely amin'ny alalan'ny hafaliana toriana amin'izao alahady fatelo izao, ka eo maravaratsika tokoa ary ny tompo matonotony izy, ka aza matory zony ary mifoaza isika anavao ny fiainantsika, iroso bebe kokoa, ka amin'izay sokafasika ny fosika ka ny fon'ny Jesoa no ao am-posika, sokafasika ny masosika ka mason'i Jesoa no izery, sokafasika ny tanasika ka amin'izay tanan'i Jesoa no mitantana n'izay rehetra ataosika, ary sokafy ny fon'ny fianakaviasika ihany koa, ny fiarahamoninasika, ny fiainasika manontolo, dia ho tonga i Jesoa mitondra vahiny, ka na dia maro azy ny mety mahazamba ny masosika, na dia maro azy ny mandringa sy ny manaraka ny fiainantsika, dia Kristy fahazavana ampizoro sy hanakana azy, hamerina ny asina mahazanaka azy, ka hivoako ny lanitra eo anivon'izy Andriamanitra, ka ahita ny toerana i Jesoa, fa sy tahaka ny sy nahitany toerana tamin'izy tonga teto tany, fa tany an-tranon'omby izy, ary izay manambara fa sy mihafa-hafa Andriamanitra, ka na dia mieritseritra arsika fa sy mendrika dia izay indrindra no tadiavin'Andriamanitra asika. Ka raha misy ary firaresoa atao dia oka anokatra ny masosika, anokatra ny fosika, anokatra ny tanantsika, anokatra ny fianakaviasika, anokatra ny tranontsika, anokatra ny fiainantsika, anokatra ny fiarahamonina, ka samy anao ny experience ny masonday Joanysika, ary hitotoka ny masony marisika, ilay renitsika izay nanao an'izay experience ny fianakaviana izay, ny fiaviana izay, ka izy any hitantana ny diosika, ka iroso lalindalina koa isika, ampandroso an' Jesoa amin'ny fiainantsika, ankinsika masonday Joseph izay raiky taizan'i Jesoa, ka izy hivavaka amin'ny fianakaviana, mba ho fianakaviana ary metoerana an' Jesoa ny fianakaviasika rehetrarehetra, fianakaviana misokatra fa sy mikompona. Ao tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.